atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Umeorarny aho ry Andriamanitro, umbao amin'ny ady ataoko anoerako ny firenena tsy mivavaka, fa ianao no Andriamanitra mandako. Ankafaliagna ankaravoagna no iarabangatsika jiaby nahatratra ity andro anio ity, dia lahady fahadimy amin'ny karemy agnatiny taona by. Ka andahodinitsika ity lohahevitra magnaraka ity amin'ny alalan'ny famakiagna ireto ten'Andriamanitra izay ombana fampianarana sy toroteny izay nataon'ny ray aman-drentsika dia ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ke ny lohahevitra dia te hiavagna amintsika Andriamanitra. Ka ny vakiteny masina voalohany, boky ny Jeremia mpaminany ny toko faraiky amin'ny telopolo, andeny faraiky amin'ny telopolo ka hatraminy andeny ny faha efatra amby telopolo. Hagnano fanekena vaovao aho ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Indro avy ny andro teny marin'ny Tompo anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Ke tsy fanekena toy ny nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro ny tantanako azy, ny tondrako azy ny voaka avy agny amin'ny tany Egypta. Fanekena ny vadian'izy ireo na dia vadiny aza aho. Fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany, teny marin'ny Tompo. Hataoko ao agnatiny ny lalako dia sady ho soratako ao ampony, ke ho Andriamanitra izy ireo aho, ary izy ireo ho oloko. Tsy hisy olo na hampianatra ny namany intsony, na olo na hampianatra ny rahalahiny anao hoe mahalala ny Tompo, fa hahalala ahy avokoa izy rehetra, na ny kely na ny lehibe, teny marin'ny Tompo. Satria avelako ny aratsian'izy ireo, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Gesù Cristo, il Maria. 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 Gesù Cristo, il Maria.
Seigneur.
Vakteny masigny faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebreo ao amin'ny toko 5 andeny 7 ka hatramin'ny andeniny 7. Nianatra ny fanekena i Kristy ka tonga fototry ny famonjena mandrakizay. I Kristy tamin'ny andron'ny nofony no nanolotra fivavahana sy fifonana no mba ampitaregnana mafy sy ranomasobe tamin'ilay namonjy azy tamin'ny fahafatesana sady nohenoy nenohony fatahorana n'Andriamanitra. Dia nianatra ny fanekena tamin'ny fahoriagnany aretany na dia zanaka aza. Ary ankehitriny efa tonga amin'izay fanaperana izy ka tonga fototry ny famonjena mandrakizay ho an'izay manaiky azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra.
Evanjely masigny nosoratany Masindahy Joany ny toko 12 andiny 20 ka hatramin'ny andiny 7:30. Raha maty ny voambarina fafy tamin'ny tany dia mamokatra be. Tamin'ny zany andro izany nisy jentily sasany agnisan'izay niakatra ivavaka tamin'ny andro fety. Nagnatogna ny Filipo izay avy tagny Betsaidany Galilea ke nianta taminy nanao hoe, Tompoko, mba te ahita an Jesoa izahay. Dia lasa i Filipo nilaza tamin'ny Andre, ka dia i Andre sy Filipo no niarany laza tamin'ny Jesoa. Ary namaly azy Jesoa ka nanao hoe, tonga ny fotoagna agnamezam-boninahitra ny zanak'olona. Lazaiko marigny dia marigny aminareo, fa raha tsy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy, dia mamokatra be. Izay tia ny ainy no avery azy, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao, no hitahiry azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy manompo ahy, dia oka izy agnarakahy, ary izay itoerako no itoeran'ny mpanompo kokoa. Raha misy manompo ahy, dia homen'ny raiko voninahitra izy. Ankehitriny, mitebiteby ny fagnahiko, ka inona reno lazaiko? Raiko, vonjeo aho ho afaka amin'ny ty ora ity. Nefa izao indrindra no nahatongavako ho amin'izao ora izao. Raiko, omeo voninahitra ny agnaranao. Tamin'izay dia nisy feo avy agny an-dagnitry nanao hoe, efa nomeko voninahitra izy, ary mbola homeko voninahitra indray. No nare izany ny vahoaka izay teo, dia nanao hoe, kotrobaratra izany, fa hoy kosa ny sasany hoe, anjely niteny taminy izay, dia hoy Jesoa hoe, tsy ho ahy izany feo izany, fa ho anareo. Ankehitriny, dia tonga ny fitsaragna n'izao tontolo izao. Ankehitriny ny mpifehan'izao tontolo izao no horoahiny. Ary izaho, rehefa tafasandratra iala amin'ny tany, dia hitarika ny olona rehetra agnatogno ahy. Ny nolazainy tamin'izay, dia ny karazam-pahafatesagna tokony ahafatesany. Izany arika ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao alahady 5 amin'ny karemy zao no anatanterahantsika ny pèlerinage fivahinina masina eny amin'ny la montagne, ary hoantsika eto Diego dia amin'ny la montagne de Français, zany hoe hiakatra ny Calvaire sika, ka eny tampony Calvaire dia miara mifansika amin'ny Kristy mba hiaraka hisangana aminy. Ka izay indrindra amin'izao taonany Lucien Bodovasoa izao, ary efa manakaiky raha teo ny fanambarana azy olo sambatra, dia hiaraka aminy ary sika amakivaky ny lalan'ny azo fizaliana, andinika ny fiainan'ny Kristy miaraka aminy, ka lalan'ny azo fizaliany Lucien Bodovasoa ary no iarahantsika menakavy mandalina amin'izao alahady 5 ny karemy, ary dia izay ny tanterahintsika atra amin'ny ambany ka tonga amin'ny tampony la montagne, an-tampony Calvaire. Ka izay indrindra, inona ny antony anaovantsika an'izay? Dia izay ho sika ny hidirantsika bebe kokoa amin'izao fiomanantsika amin'ny paka fandalovana, miala amin'ny fiainana sy zarizary rakotra ny fahotana, ka miditra amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy. Ka raha ny hitasika teo, miala ambany isika
dia miakatra ambony magnabo isika zany ka izay no tanjona tisika hotratrarina. Inona ny dikan'izay dia ireo vakiteny telo arosiny eglizy amin'izao alahady fahadimy amin'ny karemy zao no mampianatra sika ary amin'izay fiombonana amin'ny Kristy mizaly raha miara-maty amin'ny fahotany sika dia miditra amin'ny fiainam-baovao miaraka aminy ka mitsangana aminy. Ke inona moa izay fa fidirasika amin'ny fanekempihavanana vaovao ao amin'Andriamanitra araky ny voalazany Jeremia mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany. Taloha ny fanekena dia lay teny folo lay fanekena nefa sy ny tanteraina nanao fanekena mpihavanana tamin'ny vahoakany Andriamanitra hoy voalazan'ny Jeremia mpaminany. Fa amin'izao kosa sy fanekempihavanana ety ivelany fa voasoritra ao am-po, zany hoe alala an'Andriamanitra tokoa isika ary iombona amin'Andriamanitra, ary zay ny vokatry ny fanavotany i Kristy, ary zay no tanjona tiasika tratrarina, ary zay no fihavanana marina miova ny fifandraisana amin'Andriamanitra, miova ny fifandraisansika samy olombelona, miova ny fifandraisansika amin'ny zavaboary, zany hoe ny fotsika itoeran'Andriamanitra sy zavatra maniry asika ity ivelan'ny sony zany ny iainasika fa efa zanak'Andriamanitra isika ao am-posika ao i Jesoa, itoeran'i Jesoa isika, ka izay ataosika zany dia ivelomasika ny mahazanak'Andriamanitra sika. Io le lazain'ny masin-dahapolo hoe tsy izao sony novelona fa i Kristy novelona ato amiko, ary dia zay ny fifandraisany ray sy zanaka, ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, ary fifandraisan'ny mpianakavy, ny fifandraisasika samy olombelona, ary fifandraisany ao anatin'ny fikolokoloana ny zavaboary, zany hoe miverina amin'ny toetra taloha. Raha tomboka asika amin'izay zavaboary zay ary izy dia sy hoe manjakazaka isika fa mifanolokolo, mifanointoina eo amin'izay fifandraisasika izay. Ary ahoana no atongavan'izay dia io le lazainy Jesoa ao amin'ny evanjely, raha maty ny voambarina fafy dia mahavokatra be, zany hoe maty miaraka amin'ny fahotana sika, maty ny fahotana dia fiainam-baovao no entisika amin'izao paka izao, ary dia izay ny ambaran'ny lalina fizaliana, ary dia izay no ny ainany Lucien Botovasoa, ary dia hitasika fa mamokatra be izy zao, mamokatra fahavelomana, miala amin'ny fahafatesana, ary dia mitoetra ao amin'sika i Kristy. Dia izay no averimberiny i Kristy ao amin'ny io evanjely io, averimberiny ny Jesoa amin'sika. Ka raha tena tahaka n'ireo olona nanantona any Filipo isika ka nianta taminy nanao hoe mba te hitan'i Jesoa izahay. Raha te hitan'i Jesoa tokoa ary sika dia tanteraka ny oran'i Jesoa ao amintsika, zany hoe nosokafatsika ny fosika na nesorisika tao ireo accombrement maro isan-karazany. Dia izay no mahatonga ny Jesoa namaly any Filipo hoe tonga ny fotoana hanomezam-boninahitra ny zanak'olona. Alazaiko marina dia marina aminareo fa raha sy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany dia mitoetra foana izy, ka izay maty ny fahotana fa velona kosa ny aina. Ka izay aim-baovao ampaka izay no manenika ny fiainasika manomboka amin'izao paka izao. Ka
inona no lalana no diavin'i Jesoa dia sy inona fa ny lalany fankatoavana ny sitrak'Andriamanitra, ary dia izay no azahosika famonjena ihany koa araky ny voalazan'ny mpanoratra ny taratasy ny Hebrio, nianatra ny fanekena izy ka tonga fototra ny famonjena mandrakizay. Inona mondikan'izay fa sy ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tokoa ary kristianina havana rehefa miala amin'ny fahafatesany fahotanisika ka miditra amin'ny fiainam-baovao dia ny fanatanterahasika ny sitrak'Andriamanitra no famonjena ao ansika, ary dia mampiombona sika tanteraka amin'ny Kristy, ary mitoetra ao amin'ny Kristy isika, ary itoeran'ny Kristy ka ahazo ny vokatra tena izy. Dia ny vokatra tena izy dia isika zanak'Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra isika dia feno hafaliana sy feno fiadanana isika, marina sy mainsy mandalo amin'izay fiafiana, sy mainsy mandalo amin'ny fahafoizana, sy mainsy mandalo amin'izay fanolora-tena amin'Andriamanitra izay. Ka rehefa manolotra ny tenantsika isika dia Andriamanitra amin'izay no mitoetra ao amintsika, ka raha izy no mitoetra ao amintsika, maty zany ny fahotana, dia mamokatra be isika. Ary zay no antenaisika ary amin'izao paka izao, ary dia manatenan'izany koa isika amin'izao lalana irososika lalindalina koa amin'ny fankalazana ny fanambarana olo sambatra any Lucien Botovasoa izao. Ka engany akatahaka azy isika ka hitoetra bebe koa antrany ao amin'ny Kristy. Ry Jesoa Tompo zavatra ambony sady lalina ny azo fizaliana araky ny lazaisika tamin'ny heriny, fanafotohinana ho an'ny sasany, adalana ho an'ny sasany, sy takatra ny saitsika naovinanaovina izay fizaliana ny fanetretena ataony zanak'Andriamanitra izay mba ho lalam-pamonjena. Izay anefa no manambara ny tena fitiavany amintsika, ka okarisika andray anio azo fizaliana io, ary dia izay no tanterahisika tamin'izao fivahinina masina izao, izay nandaliana sika an'izay lalany azo fizaliana zay niaraka tamin'ny Lucien Botovasoa. Dia okary isika iombona amin'ny bebe kokoa. Ry Jesoa Tompo, ny aloha lalana anay tokoa ianao, nizotra nakeny amin'ny kalvery, maniry hiaraka aminao tokoa izahay, ary asainao aza manaradianao koa azavao ary ny fo amampanay ny sainay amin'izao akaiky dia akaiky ny fankalazana ny famonjenanay amin'izao paka izao. Ampianaro izahay hianatra nataonao, manana modely izahay dia Lucien Botovasoa, engany izy hivavaka ao anay, ka hovonina koa izahay ahay hanolotra ny fizalianay tahaka azy aminao, ka amin'izay zary famonjena ho anay sy amin'izao tontolo izao. Saronay manokana amin'izao vavaka tao izao, ireo izay voan'ny faninjehana noho ny finoana miombona amin'izy ireo zahay, ary ankehirezo izy ireo izory hatrany amin'ny finoana. Ary izahay kosa hiezaka hiady amin'ireo fakapanay mitarikanay ho lavitra anao, ka mba hifikitranao tokoa ny izahay, kenao no eo anivon'ny fiainanay ary ivi-piainanay, ary hitoetra ao aminao izahay, ary ianao hitoetra ao aminay dia mokatra be izahay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
miaraka amintsika isika fanifasioavan'andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fanifasioavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Seul